hatramin'ny fahagolany rakitsanao ariary zato. Zao isika efa 2025 mbola ariary zato sy roanjato foana ny rakitsanao. Tonga de mamaly amizay ny olona hoe fangamba zany voatery anao rakitsa be. Andriamanitra angamba jery an'izany fa ny fomba manolotra anazy. Hoe marina zany ny fomba manolotra anazy no jeren'Andriamanitra. Tahaka an'ilay ramatoa ao anatin'ny evanjely izay nanolotra karatsam-by nefa iny ny tena nakasitrahan'Andriamanitra. Fa aza ampitovizina amin'iny ny tenanao. Satria ny ramatoa iny ilay volana omeny dia iny ny farampananany. Fa ilay ariary zato sy roanjato omenao isaky ny alahady anga iny ny farampanananao. Iny ny tena farakan'izay vola tsisy ilaivanao anazy eo amin'ny fiainanao dia iny no omenao an'Andriamanitra. Nefa isika manantena zavatra be avy amin'Andriamanitra. Ka tandremo sao dia ho lasa tahaka ny Kaina. Matity, tsy mahafoy ho an'Andriamanitra nefa mialina rehefa mahita olona asoavin'Andriamanitra. Zany nahatonga azy namona ny Abela rahalainy. I Abela kosa rehefa tonga ny fanaovan-tsorona ho an'Andriamanitra, safidiny ny onjy faran'izay tsara tarehy ao amin'ireo onjin'ireo ankasitrahan'Andriamanitra ny sorona omeny Abela. Fa i Kaina kosa izay fatipaty mpamokarany famboleny eo no alainy omeny an'Andriamanitra. Zany hoe le tena efa tsisy ilaivana azy ireny no omeny an'Andriamanitra. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fanolorana, ny totra nataony Kaina hanisika nialina ny Abela ka namony sy nahafaty azy. Ry havana, mitandrema tsara, za tsy miteny hoe tsy azo atao ny manao rakitra ariary zato sy roanjato. Na dia tsy manana rakitra aza ianao, mandehana mivavaka. Fa ny tiako tenenina eto, aoka mba hiala amin'izay fahazaran-jatsy izay isika satria maro isika no afaka manao mihoatra. Fa saingy efa gajan'ilay ariary zato sy roanjato. Ohatrany efa milentika ao anaty saintsika hoe rehefa rakitra dia madinika izay. Ohatrany hoe zavatra loza zany ny manao rakitra 10,000, manao rakitra 2 alina 4 alina. Sao dia hohanin'ny mompera io? Nga ianao manana preuve hohanin'ny mompera io. Fa isika fotsiny rehefa tsy te hanao zavatra dia mahita excuse banal eo. Raha hitanao hanin'ny mompera izy manino tsy torinao mompera amin'izay amboariny évêque any. Fa matoa ianao tsy mitory, tsy manana preuve fa spéculation fotsiny nataonao. Donc ry havana mba miangavy antsika ny tenako. Ny église re, églisen'Andriamanitra fa tsy vola vilatsaka avy any an-danitra no andoavan'ny église dépense. Misy jiro, misy fanadiovanao, misy fanamboaranao, misy sakafon-dy mompera sy ny sisa. Ireny dépense ireny zany vola viaiza no handoavana anazy. Raha ohatra isika iray manontolo mizatra manao rakitra ariary zato sy roanjato na dia mba misy azotsika atao mihoatra an'izany. Fantatsika ray aman-dreny fa na ny zaza tezahintsika ao an-trano raha alefa mianatra ka omena goûter ariary zato sy roanjato, malaina le zaza tsy te hianatra satria fantan'le zaza fa tsisy dikany zany ariary zato sy roanjato zany. Inona no azo? Na oharo amin'ny tenanao, mandeha eny an-dalana anao ambonina cyclopus na mitondra moto. Raha mahita roanjato latsaka ariva ianao dia hiteny hoe ajanao nikely chauffeur fa io misy ariary zato halaiko. Non, tsy hanao an'izany anao satria fantatrao fa inona koa ny dikan'io ariary zato io? Inona koa ny dikan'io roanjato? Fa saingy any am-piangonana any le izy no misy dikany fahazaran-jatsy mila hovaintsika zany ry havana. Tsy antery ho iaho fa conseil d'amour fotsiny no omeko anareo eny.